Jehova, miaino ny feon'ny fifonako raha mitaraina aminao. Raha manandratra ny tanako eo amin'ny fitoeranao masina indrindra ianao. Amen. Iary hipetraka tsika eto. Hitako eo mbola tsy eo irala daksa, lolona daksa, dia hiaraka anondrika ny lohantsika eo am-pitsanganana hivavaka isika. Ray malalo, alohan'ny zavatra rehetra dia mangataka fifonana aminao zay. Ny tenanay mianada ety anoloana sy ny vahoakanao zay miatrika anao androany maraina. Tsy manana alahatra izay fa meloka. Kanefa noho ny rahason Jesosy Kristy sy noho ny teninao manao hoe izay manantona dia tsy ho laviko mihitsy. Dia sahanay ny manantona anao izay fiangonana EMA7L androany maraina. Be dia be ny sakatsakana nahazo ny tsirairay avy aminay hatramin'ny androany maraina. Kanefa dia mbola nomenao fahafahana izay famindrampo afaka miara-midera ny anaranao indray. Misy aminay mbola miaty eny an-dalana wakati amin'ity trano natokana hiderana ny anaranao ity. Ianao ane hitany izy ireny, omban'izy ireny. Misy aminay koa mba teo avy kanefa dia tratry ny aretina, tampoka na dia efa niomana azy. Ianao anasitrana an'izy ireny sy hamangy an'izy ireny. Indrisy fa misy sasatsasany aminay mba maniry no avy koa kanefa noho ny etraketraka ny fiainana sy ilay ratsy dia kivy trotraka reraka. Vangio izy ireny raha-mpahire zao Andriamanitra. Izay reto dia hiaraka hihira hoe miderany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Ho anay zay any an-trano any manerana izao tontolo zao mijery ity fandarana fanompompivavahana ity. Misy aminay tsy manana fiangonana akory fa lavitra be ny toeram-pivavahana. Matsiaro havanay zay any Chine, any Madagasikara lavitra any, manerana any Europa, any Amerika, any Oceania aza misy manaraka izao fandarana izao. Ianao ny hitany tokantrano sy ny tsirairay avy aminay. Aza misaraka aminay mandritra ity sabata ity. Fa aoka izany sabata izany ho andro firavoravonao anay. Hiderana ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manahoana ny reny rehetra. Androany dia hanomboka ny fiarabana ho an'ny reny izay mitaiza kely. Nanahoana semaine. Indray izay dia bongobongo maso, tsy mitomany akory izay, tsy avy mitomany fa reraka mitaiza. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia hitako hoe ampitsikitsikiana ny reny izay manatrika eto androany. Miaraba ny reny rehetra, miaraba ihany koa ny ray rehetra izay reraka mitady vola, mitotototo, mifoha maraina. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga etontsika androany. Isaorantsika manokana Andriamanitra ny amin'izany. Miaraba koa ny mami rehetra. Tadidiko ny teninenay tamin'ny fahavelony hoe ny reny ozy izy rehefa miteraka dia contrat CDI, izany hoe indéterminé. Ka na dia efa retirety ary izy
dia mbola miasa saina amin'ny zanaka amin'ny zafy. Dia marina zany zavatra izany. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga eto koa ny mami rehetra androany. Miaraba ny papi rehetra, miaraba ny Victor, tsy adino tsy akory. Ny papi koa dia toraka izany koa. Papi dia be fitiavana. Sahoana zany tontolanto, tsy marina. Arakaraka. Be fitiavana ny papi. Miaraba ny papi rehetra. Miaraba ny ankizy madinika tsy adino ny ankizy. Vao mianatra tsika zao vao miditra ny fidirana, somary rythme be ny ho an'ny ankizy mifoha maraina. Ny anay zao Jordan mifoha amin'ny asasany maraina dia efa mikarakara tena rery ao izy dia mandeha mianatra makatra. Miaraba ny ankizy rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga etontsika tsirairay avy. Na dia reraka ary dia ataovy hoe tena tsy reraka androany satria nitahian Jesosy ary tena marina izany. Nitahian Jesosy tsika matoa tonga eto. Raha misy ny olana dia tenena izany fitahian'Andriamanitra satria ny fitahian'Andriamanitra dia ao anatin'ny olana ihany koa satria hovahany ny olana iny. Ka raha manana olana ianao androany dia tenena hoe izany fitahian'Andriamanitra satria ho avy aminao ny fitahian'androany. Vita izany fiarabana fa dia mirary sabata mahafinaritra, mirary sabata fitahiana fifaliana izahay telo mianadahy ka mba ahitan'izany tena fahasoavan'Andriamanitra zany isika androany. Amen. Iaritsangantsika iretina ilay hira hoe manan-tsakay zany an-danitra. Nous avons un compagnon fidèle dans le ciel, et pas seulement dans le ciel, mais ici-bas avec nous tous les jours. Nous allons entonner ce chant ensemble en nous levant. Continuons à louer notre Seigneur à travers ce chant Seigneur par la clarté.
de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je m'empare à ta sainteté. Sans de moi, mes ténèbres consument-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière reçoit. Tonga amin'ny fanatitra sy ny ampahafolontsika. Jerevantsika amin'ny Korintiana faharoa toko fahasivy andininy fahafito. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny olona rehetra samy anao araka izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Tsika rehetrarehetra dia nitanina androany mba nome am-pifaliana ny fanatitra sy ny ampahafolona izay nomen'Andriamanitra antsika. Fahasoavana antsika ny fahazahoantsika vola dia tsy ny anjarantsika mpitantana. Dia rehefa mitantana n'izany volan'Andriamanitra izany tsika dia tokony hanome am-pifaliana rehefa mamerina ny ampahafolona sy ny fanatitra. Amen. Tsika hitsangana hiaraka hivavaka amin'ny fanatitra. Andriamanitra ranay masina indrindra ny an-danitra. Olona misaotra anao izahay ny amin'ny fanambinana izay narotsaka ao amin'ny fiainanay ka tonga eto izahay amin'ity sabata ity, tondra ny ampahany amin'izy ireny amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Ray malalo raiso izany ary taio ary ingana izany mba vita be amin'ny asanao ihany koa ka anafaingana tsy ho ela ny fiverenanao. Ray malalo, atolotra eo anao ihany koa ny tenanay, ny fonay mba ho fanatitra velona ka diovy izany ary ingana izany mba ho mendrika eo anatrehanao ihany koa. Ray malalo, mamelany tsy mamendrehanay ianao ary mankataka aminao mbola hitahy hatrany ny fianakaviana rehetra amin'ity fiangonana ity, ento ana dia maneran-tany ihany koa azy izany. Dia izany vavaka rehetra izany no tonoanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iray andro. Amen.
Bonjour les enfants. Bonjour aussi les grands. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien et j'espère qu'aujourd'hui vous allez passer un très bon sabbat. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du peuple israélite qui était dans le désert. Après être sorti d'Égypte, le peuple d'Israël s'en alla d'Égypte et allait traverser le désert. Et pendant le chemin, l'armée du Pharaon et les Égyptiens allaient poursuivre les Israélites pour ensuite les ramener là où, en Égypte, du coup. Et du coup, comme les Israélites avaient fait un bout de chemin, ils étaient arrivés face à un lac. Et du coup, s'ils faisaient demi-tour, et les Égyptiens allaient les rattraper et les ramener en Égypte. Et donc, les Israélites, c'était en panique et tout, et du coup, ils cherchaient un moyen de s'en sortir. Et donc, Moïse a prié Dieu pour qu'il délivre le peuple d'Israël et que le peuple d'Israël puisse continuer sa route pour aller dans le pays que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, dès qu'ils arrivaient face au lac, Dieu lui demanda à Moïse de étendre son bâton pour qu'il puisse passer à pied sec de l'autre côté du lac. Donc, c'est ce que Moïse a fait et du coup, ils ont pu traverser à pied sec et arriver de l'autre côté de la rive. Et du coup, aussi, les Égyptiens n'arrêtaient toujours pas de les poursuivre. Et du coup, comme ils ont vu que les Israélites étaient de l'autre côté de la rive, ils allaient eux aussi les poursuivre par le chemin qu'ils ont pris. Et donc Dieu, cette fois, là, il demanda à Moïse d'étendre son bâton pour que les Égyptiens se noient. Et puis c'est ce qu'il a fait. Et du coup, les Égyptiens se sont noyés. Et la leçon à retirer, c'est que il faut faire tout le temps confiance à Dieu, même si les problèmes semblent impossibles à régler. Il faut toujours lui faire confiance. Il faut lui faire confiance vraiment pour tout, car lui seul peut nous aider. Et voilà, c'était mon histoire. Passez un bon sabbat. Isaorantsika Andriamanitra aloha ny amin'izao fotoana omeny antsika izao ahafahantsika mihaona eto amin'ny tranony indray ary miaina mifankahita falifaly amintsika. Ao anatin'ny fidirana tanteraka mihitsika amin'izao isaorantsika Andriamanitra no nitahantsika nandritra an'izay fotoana fialan-tsasatra izay miditra ao anatin'ny taom-pianarana vaovao dia indretontsika eto vonina. Mbola tsy ampitsika raha ny tena marina, mbola misy tsy eo fa ny faniriana dia mba ho tafavory indray tsika zany ho vonina hiatrika an'izay taom-pianarana moa filazana azy fa ny zavatra rehetra dia misokatra ao anatin'izay daholo. Ka manao antsika salama ve? Zay ny fanontaniana. Tiako mihitsy no miteny an'izay ohatran'le manohy an'le tenen'ny ony teo fa ho antsika malagasy manko le izy indraindray rehefa manontany salama ve ianao dia mamaly foana tsika hoe oui salama nefa indraindray tsika mety salama fa ohatrany hoe lasa mahazatra le sa tsy zay dia salama ve dia salama dia rehefa vita le salama zay vao mieritreritra kely ohatran'ny reratreraka kely fizambizana tsy salama zany ianao. Zareo vazaha indray rehefa miresaka aminazy
dia tena zay ny mampiavaka andro zareo kosa aloha hoe zareo rehefa miteny comment ça va, comment allez-vous, ça va, dia zareo koa miteny indraindray rehefa hoe tsy ça va pas très bien. Fa ho antsika malagasy dia tsika moa efa zatra an'izay dia mamaly foana tsika hoe salama dia mitsikitsiky zay koa ngamba nitavan'ny olona tsika malagasy. Resaka momba n'izay fahasalamana izay indrindra tsika ety ampiandohana raha sitraka reo mamela resaka kely an'izay satria nandalo inty izy teo valanaretina goavantsika tao anatin'izay 2 taona lasa zay ary mbola misy sekelany kely izy amin'izao fotoana amin'izao fotoana izao efa aretina hafa indray moa mipotra amin'izao fotoana izao dia rehefa mandinika an'izay dia ohatra mahita hoe tsy salama ity tontolo misy atsika ity. Marina izay sa tsy marina? Tsy salama ity tontolo misy atsika ity. Rehefa miresaka fahasalamana ihany koa dia zavatra telo ny tsy maintsy resahana. Salama ina le maha-olombelona? Salama ara-tsaina, salama ara-batana, dia salama ara-panahy. Reo zany resahana. Ka raha miteny an'ilay izy hoe salama ara-tsaina ve raha ianao zao ny anontaniana salama ara-tsaina ve ianao dia somary hafahafa ihany zany fanontaniana izany fa raha miteny ianao hoe tsy salama ara-tsaina dia efa hafa mihitsy ny fieritreretan'izay. Ara-batana mety mifandraika ihany koa ny ara-tsaina satria rehefa reraka ianao mazava ho azy dia tsy maintsy marary ny vatana. Rehefa reraka ny saina stressé be loatra ohatra ao anatin'ny herinandro dia mazava ho azy fa reraka manaraka an'izay koa ny vatana. Zay ny ara-panahy. Manahoana ny ara-panahy? Rehefa miresaka azy hoe ny ara-panahy antsika dia mety mahakasika izay hoe ny ara-panahy ny fiangonana manahoana? Salama ve? Sa ny mifanohatra amin'izay? Tsirairay angamba ny mamaly an'izay, marina izay fitenenanao izay. Rehefa miresaka an'ity fahasalamana ara-panahy ity tokoa dia ohatry ny hoe mahita foantsika hoe salama ny fiangonana, mijoro ny fiangonana. Ny zavatra tsikakitra nefany dia Jesosy ny tenany mihitsy no milaza sy miteny fa tsy salama ny fiangonana. Dia hoy izy nareo fa maninona no miteny an'izany? Dia ho hitantsika eo avy eo hoe fa maninona Jesosy no miteny hoe tsy salama ny fiangonana. Dia rehefa itsika ny tsy salama mazava ho azy fa mandeha makaiza isika aloha voalohany indrindra, mandeha dokotera. Zay ve ny réflexen'ny olona tsirairay avy? Ny olona rehetrarehetra ve rehefa tsy salama dia mandeha dokotera? Mety tsy ny rehetrarehetra angambany. Raha marary mijery internet, raha marary andoha zao androany dia doliprane dia efa afaka mamita. Tsy mahazo manao pub moa zany. Maka fanafodina aretina andoha be da be ny karazany fa fantatra hoe ito. Ary mino fa tsy mbola nisy tsy nandray an'izany atao hoe fanafodina andoha zany angamba ntsika tsirairay avy reo za tsy mbola ninana an'izany. Efa tratran'izay daholo. Dia ny manarakarak'izay ihany koa dia mandeha makany amin'ny dokotera. Rehefa tsy vitanao zany fa tsy vitanao ny manasitrana anao dia mandeha makany amin'ny dokotera. Manontany hoe inona ny fanafody, inona marina ny marary ato amiko. Zay ilay izy dia rehefa tonga any amin'ny dokotera tsika indraindray dia ilay dokotera mahafantatra. Raha ny médecin aty moa zany misy ilay médecin traitant, mahafantatra anao ny médecin anao dia manao ny fizahana ara-pahasalamana aminao eo izy. Jereny aloha aveo kely atrangao hoe lela mikoafa kely hoe ao tsapaina ny inty izy teo tosidra ezaka amin'ny teny gasy foana aloha. Dia manontany anao amin'izay izy hoe inona ny hitanao tsy metimety eo amin'ny fiainanao, ny vatanao, dia mitantara eo ianao dia eo ianao ohatra ny te tantara amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy mety amin'izay mihitsy ilay ataontsika. Fa izy efa manomboka miondrika dia manomboka manoratra na mijery ao anaty ordinateurany ao. Zay mihitsy ilay izy tiantsika ohatra ny hoe olona nitsika mandritra ny fotoana rehetrarehetra hoe zao dokotera mahazo ana ty mahazo ana narary ty dia ohatra lasa mifindra ty dia lasa ato indray izy zao dia tsy fantatra. Fa ilay dokotera rehefa miondrika ao dia efa fantany sahady hoe zao no marary anao. Dia manomana inona izy? Manomana ilay taratasy mpanafodina ny ordonnance izy dia indraindray
omeny anao le ordonnance dia indraindray ary le sokatra tsy fantatritsika koa re inona le fanafody ao inona le zavatra teneny ao fa indray anjara ny pharmacienne any amin'ny pharmacie indray zany manazavanao hoe zao le izy le ordonnance zany fa tsika maka le ordonnance dia minitsika dia lasa mandeha makany amin'ny pharmacie zay ny ataotsika dia manolotra n'le takatasy-panafody ho an'ilay pharmacienne dia eo izy no mamoaka le izy dia eo amin'izay izy vao manoronao hoe ay tia zao ianao tsy misy an'izao ay tsy misy an'izao ianao ay tia hoanina ray atoandro ray maraina ray atoandro ray hariva tsy azo atao mihoatrany misy karazany dosage eo zany ianao vao mahafantatra hoe zao ny atao arahana tsara iny fa manjary lasa mety tsy fanaraka amin'le fitsaboana tokony izy raha ohatra ka mihinana mihoatra ianao zay zany le izy mitoky amin'le dokotera mpitsabo zany tsika dia ohatr'izay ihany koa ny fiainan'ny fiangonana manana an Jesosy izy izay mahafantatra azy zany hoe ilay mpitsabo mahay azy manaiky an'izay hoe tsika dia Jesosy no maneho eto hoe zao no marary anao tena zava-dehibe ny fahafantarantsika hoe misy aretina ao amintsika zay ny anatonantsika mpitsabo fa tsy manao dokotera tenany misy olona tena havanana ny fanaovana dokotera tenany mety ety ihany zany fa indraindray mety tsy ety satria raha ozy izy nitentsika malagasy hoe aleo misoroka zay mitsabo zany hoe raha misy aretina tokony voasoroka meloha zany ka tamin'iny fotoana iny izy no hita taratra sahady zany dia tsy mitombo le izy dia zao sitrany ianao fa raha ohatra ka nanao dokotera tenany ianao nefa n'le aretina nentombo foana dia amin'izay vanim-potoana izay ianao mety efa hogoavana le aretina zay vao andeha ho any mpitsabo ianao dia ny zavatra azo lazaina dia hoe mety ho tara loatra ny fandehananao any mpitsabo Jesosy ilay mpitsabo lehibe indrindra manaiky an'izay ve ianao androany dia hijeky tantarana fiangonana anankiray tsika ao amin'ilay fiangonana anankifito zay tany sain Jesosy ny mahakasika anazy ao amin'ny apokalipsy voalohany ka hatramin'ny fahatelo apokalipsy toko voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia mitantara an'ireo fiangonana ireo Jesosy dia manome izy an'ilay atao hoe tombana zay voalaza teo hoe tombana ara-pahasalamana mahakasika an'ity fiangonana ity tsara ho mariana ety ampiandohana fa ilay fiangonana lazaina eto dia izy Laodikia ilay fiangonana farany indrindra lazain'ny tenin'Andriamanitra amintsika lazainy ao amin'ny apokalipsy azafady apokalipsy toko fahatelo io ilay fiangonana farany indrindra voalaza eto ary misy diagnostika omenina tombana ara-pahasalamana omeny Jesosy an'ity fiangonana farany ity dia ny fiangonana Laodikia zany ilay tombana dia zavatra tsy dia tsara loatra raha mihoatra n'ireo tombana nomena amin'ny fiangonana enina teo aloha zany hoe tsy dia miseho loatra ilay teny manatsara na manombana ambombony kokoa an'ilay fiangonana mahakasika an'le hoe manombana dia somary sahirakirana ihany ohatra ny nomalinay tao amin'ny commencement de sabany tady an'le dikan'le hoe manombana ny toe-pahasalaman'ny olona anankiray diagnostike raha fiara anankiray ngamba samy malala daholo tsika raha hoentina ho tsaraina dia aiza moa babay teo antsofohana an'le inona izy ity voalizy zay ve le izy diagnostika na valizy atsofoka ao dia fantatra avy hatrany hoe reto no tsy mety amin'ilay fiara zay zany ny zavatra misy dia eto koa ny mpitsabo anankiray rehefa manombana dia ozy izy hoe qui permet d'identifier une maladie zany hoe fitaovana anankiray zany ahafahana mahafantatra an'ilay aretina dia zao le tombana omeny Jesosy an'ity fiangonan'ny Laodikia ity andininy fa 5:10 zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao
aleo mangatsika na mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao. Izay le tombana ataon'i Jesosy amin'ity fiangonana ity. Dia mialatsiny amin'ny tenan'ilay izy fa isika no voalaza sy voafakitra ao anatin'ny fiangonana Laodikia io. Tena izay mihitsy, isika no ambara ao anatin'ny hoe fiangonana Laodikia sady tsy mangatsika no tsy mafana io. Dia maninona hozy izy? Rehefa tsy mangatsika ianao tsy mafana, zany hoe matimaty zany, dia maninona? Niezaka ihany any tady sary fa aleo tsy ampiseho satria anahirana antsika no mahita an'izany eto. Hoe ohatry ahoana izany hoe maloloha izany dia mandoa. Nahita be da be arana nisy fa aleo tsy nasiana satria tsy mety le izy. Nefa n'izao le fitombana atao zany eto dia izao isika hony dia sady tsy mangatsika no tsy mafana fa matimaty dia alohan'ny vavan'i Kristy. Hafahafa le izy le sary aseho eto hafahafa dia samy mieritreritra zany tsika hoe ahoana mahakasika an'izay. Toy izy atsika nivaky teny, inona ny antony mahatonga an'izay? 17 fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory. Kanto tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahatra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Zay zany le famaritana eto. Inona ny antony mahatonga an'izay? Averiko. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory. Kanto tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahatra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Rehefa jerena eto dia ny antony mahatonga an'ity le hoe matimaty ity kay, mahatonga an'ity le tsy mafana tsy mangatsika ity kay dia ny toetran'ilay olona anankiray. Ho hitantsika eo fa tia an'ilay fiangonana ihany Andriamanitra na izany aza. Na dia misy an'ireo ary dia tian'Andriamanitra ilay fiangonana. Inona mahatonga anazy amin'io? Le zavatra seho eto zany raha hitantsika ty vaky teny ity dia hoe maneho an'ilay fiangonana ho maleo tena. Zay angamba ny tena marina ny teto hoe maleo tena, mirehare izy fa manana zavatra, mahavita zavatra, mirehare izy sa misy manana ny ampy ina koa ny azo lazainy be da be ny zavatra azo amaritana an'izay. Fa izao rehefa ilay mpanombana no miteny dia izao, ianao mieritreritra hoe miakanjo io amiko ianao maninona? Mitanjaka. Ianao le mieritreritra hoe manan-karena io amiko ianao sady mahatra no ory. Dia ianao le mieritreritra hoe mahiratra io ka ianao jamba. Zay le zavatra resahana eto. Dia tsy voavoalohany toetran'ny fiangonana no nisy toe-javatra tahaka an'io. Fa ndenge ho jerentsika ny eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, foko anankiray eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, Hosea 12 ny andininy 9 sy 10. Hosea 12 ny andininy 9 sy 10. Raha hitanareo dia vakitsika ny andininy 10 aloha. Fa hoy Efraima, fiarikarena ihany no efa nataoko. Nahazo fananana aho, ny asako rehetra tsy misy hahatonga fahotana na heloka amiko. Eto zany dia ty foko anankiray ty foko tao amin'ny Israely dia mireharery zareo fa manan-karena, nahazo zavatra be da be, nisy zavatra nataony, ny fiarina nataony ny tanany natonga azy nanan-karena. Dia ohatry ny manontany amin'Andriamanitra izy hoe inona tsoa no mahory ahy. Zao nefa mivoalaza ny andininy 9 izay nataoko soramandry eo ambany eo. Hoy izy hoe eny an-tanany Efraima zany no resahana eto dia misy mizana miangatra manambaka, ny manambaka ny tiany. Zay zany ny zavatra misy. Andininy 9 io melondrina ny andininy 10. Zany hoe
ny zahatra hita sy tsikakitra zany dia misy olona anankiray firenena anankiray foko anankiray manan-karena nefa indrisy fa noho ny fangalarana ny fanaovana zavatra amin'ny tanila no nahazony zany areny zany. Dia lay aretina eto dia tombanany amin'ilay antsoina hoe fizahozahoana. Dia efa voatanisa telo hoe maleo tena mavita tena tsy mila tsony. Raha ny tena marina dia hoe tsy mila anao tsony Andriamanitra fa vitako. Moa matetika tsy zany ve ny toetrantsika? Moa matetika ve tsy zany ny toetra ny fiangonantsika? Petraka ny fanontaniana samy mamaly anazy any an-tsaina ihany ny tsirairay avy. Dia izao hoy aho teo aloha hoe tian'Andriamanitra ity fiangonana ity anefa na izany na tsy izany ary. Ary tian'Andriamanitra ary tsy navelany hoe ho tara izay vao ataony ny fitsaboana mahakasika an'ity fiangonana Laodikia ity. Fa atolony izany fanafody izany. Ary le fanafody androany dia atolony, Antso zany no atao amin'ity anio ity, atolony ho antsika tsirairay avy. Fiangonana ny resahana fa rehefa miresaka ilay hoe fanafody na fanefitra isika dia zavatra ho an'ny tsirairay no atolony. Eny ary, raha sitrakareo dia aneo ohatra anankiray aminareo androany mahakasika an'izay. Rehefa hihinana fanafody tsika zany izao fa mahatsapa hoe marary daholo eritrereto hoe mandray rano dia ataoko anaty vera le izy dia inona ny toyany? Tsy manina fa hosotroka. Misaotra ny tompony ny mizanakany tsara zany. Dia ity le fanafody. Alaiko le fanafody dia ho arotsako. Iny izy hitatsika. Iny izy. Miandry an'ilay fotoana andevona an'ilay rano anazy. Dia izao rehefa marary isika marina fa fiangonana ny voalaza eto. Dia raha hitsabo atsika zany Andriamanitra eto dia za koa tsy teny hoe raha te ho sitrany tsika dia ahodony ty iony hoe samy misotro kely aby misotro anao tsy manina mampatanjaka ange iny averenao aty amiko moa re avy zay ve ny fomba entin'Andriamanitra hitsaboana ny fiangonana hoe samy misotro kely aby. Azonareo le saky tiako andrano hoe samy misotrosotro kely aby dia sitrantsika. Na koa hoe andeha haka zavatra anankiray dia ho alaiko dia ho fafafafazako ohatr'izao daholo marary ny fiangonana dia ho alaiko dia ho fafafafazako amin'ny akapobeany eto dia ho sitrana ny fiangonana. Tsy izay ny fomba hoentin'Andriamanitra. Asaina ny olona tsirairay aka ny fanafody ao aminy. Dia tsika koa rehefa mihinana fanafody dia inona arotsako teo izao dozy ho an'ny olona anankiray iny fa tsy ho an'ny olona be da be akory. Zany hoe efa misy sy ny lanjany sy ny fetrany ho anao. Izay no atolot'i Jesosy anao androany. Vonina ve anao andray an'izay fanafody izay? Vonina ianao andray eny ndao arytsika. Reto aby ary le fanafody 9:20. Dia manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio amin'ny afo mba anakareny ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hiseho ny enatra noho ny fitanjahana ary odi-maso ahosy ranomasonao mba hiratanao. Zay zany le fanafody atolotra eto. Misy karazany firy izy ireo? Misy karazany firy ireo fanafody atolotra ireo? Dao jerentsika manaraka. Karazany 3 ny fanafody izay atolotra Jesosy ho antsika. Dia tiako ny andray azo ireo tsirairay raha sitraka ireo ny voalohany amin'izany dia ilay fitafiana fotsy, ny akanjom-pahamarinan'i Kristy. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia volamena
voasedra na voadio tamin'ny hafa. Ny fahatelo dia ilay hoe odi-maso mba hahafahantsika mahita. Ireo anankitelo hoe zany ny fanafody anasan'ny tompo anao mba ho raisinao androany. Efa nyraisinao ve izy ireo sa mbola tsy? Ary raha ho raisinao izy androany, inona no mety ho aterak'izay eo amin'ny fiainanao? Fatahatsika ny fanafody voalohany mahakasika an'ity hoe akanjo fotsy ity. Hojerentsika eo amin'ny Isaia 1:20. Isaia 1:20. Andininy 10. Isaia 1:20 ny andininy 10. Zao ny voalaza. Hifaly dia faly amin'i Jehova aho, ny fanahiko ho ravoravo amin'Andriamanitra, fa notafiny fitafiana famonjena aho, ary no akanjony akanjo fahamarinana, toy ny mpapakatra misatroka mahama tahaka ny mpisorona, ary toy ny ampiakarina miravaka ny firavany. Iza zany le anasanantsika ho tafiny eto? Jesosy Kristy, ary izy irery ihany no afaka mamea ny fitafiana fotsy io. Zay zany le fanafody voalohany eto anasaina mba ho raisitsika. Efa niraisitsika ve zany Jesosy Kristy zany teo amin'ny fiainantsika? Inona no naterany teo amin'ny fiainanao? Zay zany no fanontaniana mipetraka eto. Toizantsika ny vaky teny, manasanareo madika ny Baiboly, ka hijery ny voasoratra amin'ny Galatiana 4:7, Galatiana 4:7, ny andininy 4:20 sy 7:20. Galatiana 4:7, ny andininy 4:20 sy 7:20. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy, dia nitafy an'izy an'i Kristy. Tsy vitsy amintsika no efa nandray an'izany fitafiana nomeny Jesosy zany kay. Efa niraisitsika teo amin'ny faneketsika sy ny nandrosoantsika teo amin'ny ranon'ny batisa. Mbola vitsy ihany anefany mety hoe mbola tsy nandray an'izay. Fanasana zany ho atsika amin'izao fotoana izao, izay mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy. Mety efa nandray an'i Jesosy Kristy ianao teo amin'ny fonao, fa mbola tsy nipory fonao araky ny baiko nomeny tenin'Andriamanitra io zany, dia antso no ataoko aminao androany fotoanan'izao anoloranao ny tenanao an'i Jesosy. Raha mbola tsy nataonao zany dia miantso anao ny tompo mba handray an'izay fitafiana omeny zay, lay akanjo fotsy pahamarinana hatsolony anao zay, fa miantoka ny fiainanao ho avy zany, miantoka ny ho avinao rehetra hatramin'ny mandrakizay izany fitafiana atolotra Jesosy ho anao izany. Zao voalaza ao amin'ny Zakaria 7:4. Zakaria 7:4. Ary Josoa nitafy fitafiana maloto, ary nitsangana teo anoloan'ny lay anjely izy, dia namaly Jehova ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe, esory aminy ny fitafiana maloto, ary koa izy tamin'ny indro efa nesoriko ny helokao. Zay ny voalaza eto. Nanome baiko Andriamanitra analana ilay fitafiana izay mahazatra antsika. Fanomena ilay inona? Ilay fitafiana voadio, ilay fitafiana, ilay akanjo fotsy pahamarinana, izay no omeny. Amin'ity an'io ity dia manasa anao koa izy mba handray n'izany akanjo pahamarinana zany. Mety maro amintsika no miteny hoe efa 5 taona zay no nahavitan'ny batisako, mety efa ho 10 taona, 20 taona, 30 taona ary mihoatra ary angamba. Mety misy efa hoe 50 taona no nandraisako an'izay fitafiana natolotra Kristy anahy zay. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe aiza ho aiza no nametrahako an'izay fitafiana izay amin'izao fotoana izao. Mbola eny akoditra ve ilay fitafiana men'i Kristy anahy, sa aprimiko any am-bata, sa adiniko anaty fitoerana lamba maloto, sa
very mihitsy. Mety izy ve zany? Ny batisa dia sary anankiray anehoana fa isika maha olombelantsika dia miara-maty amin'ny Kristy. Miara-maty amin'ny Kristy. Ary rehefa natsangana vao anatin'ilay rantsika dia maninona? Velona miaraka amin'ny Kristy. Ny zavatra misy anefa matetika dia izao. Miseho ny ady, miseho ny tolona rehefa vita ilay batisa. Indraindray ary lasa ohatrany hoe nainy lomano ilay fahotana ka tsy levona tao anatin'ilay ranony batisa. Fa navita ny tsingevana indray dia nanatratranao. Marina za sa diso? Tena marina zany. Indraindray mety navelantsika anatin'ny 11,000 kilometatra ny fahotana satria tantsika natao batisa dia sendra manakany misiditsika dia nilomano tao amin'ny Mediterranée dia azontsika indray ilay izy. Ny sahaka tiako tenena amintsika dia izao. Ilay toetrantsika taloha iny indraindray tsy fotsika. Indraindray lasa ohatrany hoe miverina indray dia manontanytsika hoe fa maninona ary? Nefa ny zangy efa nanolo tena ho an'i Jesosy, efa nandray an'ilay fitafianany aho nefa maninona no lasa mbola le toetrako taloha indray ny tafaverina? Tsy levona zany le toetranao. Fa iny nahazo anao indray. Dia le fitafiana lazaina fa akanjo fotsy teo indraindray adinonao any am-bata le izy. Dia iny ianao no mandeha. Fa voalaza ny teny teo fa rehefa mandeha ianao ka tsy mitafy an'i Kristy dia maninona ianao zay zany? Tanjaka ianao zany zay. Dia hozy izy ianao hoe nga mitanjaka ahoana fa le anaty tafiko ty za miakanjo tsara ka ahoana ny ilazanao na hoe mitanjaka. Rehefa tsy miakanjo an'izay akanjo mpamarinan'i Jesosy Kristy izay tsika dia mitanjaka tsika zay. Rehefa tsy taratry ny olona nahita ny olona eo amin'ny fiainantsika izay akanjo mpamarinan'i Kristy izay dia mitanjaka tsika izay. Ary azagaga tsika indraindray raha hozy izy ny olona hoe iny olona iny koa hafahafa nefa mba mivavaka ihany. Satria nahoana? Tsy akanjoantsika Kristy. Tsy hainantsika ilay fiainana omen'ny Tompo antsika. Lasa manaraka antsika ilay fahotana izay efa mety hoe nafotsika tao anatin'ny ranony batisa. Tsy maty isika. Indraindray ary mety hoe resy lahatra fotsiny amin'ny fahamarinana antsika fa tsy mbola niova fo. Misy zany resy lahatra. Hoy izy ny teny vazaha amin'ny teny hoe converti mais pas convaincu mais pas converti. Zavatra mahazo atsika mety hahazo atsika zany. Dia izao ny Tompo dia tia atsika foana ka miantso atsika mba hiakanjo an'izany akanjo mpamarinana zany. Antso zany ataoko androany. Raha mety adinodinonao ny akanjo an'i Kristy dia alaivo ilay akanjo dia atolory azy Jesosy teanao an'izany akanjo atolotra ho azy andray androany. Fanavozana ny fanoloran-tena atsika zany ny andro androany. Ka raha nieritreritra ianao hoe mety naharary dia eritrereto hoe androany dia tia hanangana anao indray Kristy. Amen? Amen. Ny fanafody faharoa dia ilay hoe volamena voasedra amin'ny afo. Isaorako manokana Andriamanitra fa tamin'ity telo volana ity isika dia nandinika lalina ny mahakasika ny hoe volamena voadio tamin'ny afo. Fa nahoana ary no lazaina hoe voadio amin'ny afo ilay fanafody izay toetra tiany Jesosy ihany koa mba ho ananantsika amin'ity an'ity. Dia ao amin'ny bokin'ny Zakaria izay vakiantsika teo ihany no anasako mba ho jerentsika ka ho jerentsika ao amin'ny Zakaria 7:12. Zakaria 7:12 ny andininy 7. Zakaria 7:12 ny andininy 7. Ahoana ny voalaza? Zao ny voalaza. Ary hoentiko miditra amin'ny afo ny ampahatelony ary arendriko toy ny fandrendrika volafotsy izy
Ary izahako toetra toy ny fizahana toetra ny volamena izy. Iantso ny anarako izy ary izao amaly azy. Izao anao hoe oloko izy ary izy anao hoe Jehova no Andriamanitra. Tsy le fanafody faharoa zany. Lay fizahan-toetra izay omen'ny tompo atsika mba entina anaovany, mba entina anadiovana atsika. Manaiky ve aho diovan'ny Kristy ao amin'ny fiainako? Nandinika etape be da be mihitsy sika tao anatin'ny leson'ny sekoly sabata nandritra an'izay 3 volana izay. Ary rehefa mijery an'io nga za manokana aloha dia tena mahita tena mbola be da be ny zavatra tokony amboarina eo amin'ny fiainako amin'ny mahazanak'Andriamanitra anahy. Raha tsy resaka afa-tsy ny hoe faharetana fotsiny izay nydiniantsika tsy ho ela. Tena be da be ny zavatra tokony anarako eo amin'ny faharetana satria za tsy maharitra. Raha tsy resaka fotsiny eo amin'izany hoe fiainam-piderana ao anatin'ny fisedrana izany. Be da be ny olona marary amin'izao fotoana izao mety miady ao anatin'ny aretina fa anisan'ny mbola manana tombontsoa zasy ianao hoe velona sy salama. Misy olona indraindray ary rehefa marary izy dia tsy tiany intsony hoe anontaniana hoe inona ny marary anao satria lasa ohatrany hoe manelingelina anazy indray. Dia ianao fotsiny avy eo sisany manontany hoe manahoana ianao zay dia avelanao izy hamaly araka n'izay tokony hamaliny anao. Zany hoe ty aretiny ty zany matetika dia tena indraindray le izy rehefa miatra manaina. Tsy haiko nareo na ohatrana hafa rehefa tena miatra manaina ny aretina dia na le fanafody na sitrana anao teny aloha ary tsy tadidinao intsony hoe inona moa no nataoko tamin'iny rehefa narary fa lasa miconsulte kely internet na mijery ihany na manontany olona nefa ny mety aretina efa nahazo anao teo aloha le izy. Dia izay ny zavatra miseho. Rehefa marary tsika dia lasa ohatrany hoe mipanika tsika eo amin'ny fiainana. Zao nefa ny voalaza ho izy le pasteur anankiray zay hoe isaky ny fanasitranana anankiray dia manome fiainana anao Andriamanitra. Eketsika ve zany? Isaky misy fanasitranana anankiray dia manome fiainana anao Andriamanitra. Ohatrany hoe manome sens anao indray. Malatsiny amin'ilay sens fa tsika moa tsy mino an'izay. Manome fitahiana ho anao indray Andriamanitra rehefa narary ianao ka sitrana dia izay le izy. Misy fitahiana vaovao omen'Andriamanitra anao. Ao Petera voalohany toko voalohany andininy fahenina. Petera voalohany toko voalohany andininy fahenina. Zao ny voalaza. Zany no iravoravonareo na dia ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa aza ianareo raha tsy maintsy isy izany. Ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia mety fomba anankiray ampiasain'Andriamanitra mba anadiovana antsika, analana ny otrikaretina izay mety mbola mijanona any anatintsika any. Dia be da be ny karazana otrikaretina naseho any lesona amintsika. Efa vonona ve ianao mba ho esorin'ny Kristy izay otrikaretina izay? Tahaka an'ity le hoe volamena voadio tamin'ny afo ity. Dia tao anaty lesona ihany nahitantsika fa rehefa manadio ny volamena anankiray ireny mpanefy firavaka ireny dia misy dingana maromaro ataony mba hahatonga ilay volamena amin'ny tokony ho izy. Dia ny rahantsika nahita ny zavatra nampiasainy fa zavatra nanaitra kely anahy nisy fotoana nahita ohatrany hoe na voamadilo aza dia ampiasaina mba analana an'ilay iny izy teo zavatra mandoto an'ilay volamena. Misy karazana asidra vitsivitsy ampiasain'ireny mpandio volamena ireny rehefa manadio azy. Ary indraindray le izy zany mety zavatra mety tsy maintsy maharary mba hahatonga an'ilay volamena adio. Dia izay koa le zavatra atolotry Kristy ho antsika androany. Fa ny tena nanaitra anahy indrindra dia le tantara anankiray izay hoe ahoana ny alalana fa madio ny volamena anankiray. Ahoana ny alalana fa madio ny volamena anankiray. Hoy ilay zazavavy kely nanontany an'ilay mpandio volamena.
dia hoy izy ilay mpandia volamena nanao hoe rehefa manomboka hitaka ao anatin'ilay volamena ny tavako izay ny alalàna fa madio ny volamena anankiray. Lesontsika ny lazan'izany ao. Dia izao manomboka hita taratra ao aminao ve Jesosy Kristy? Sa mbola le ianao, le izao anao ihany no hita? Hitantsika ve ilay fanetretena nananan'i Jesosy Kristy? Ivelomantsika ve zany? Misy sary anankiray izay ihany koa. Sary nampiseho ana mpampianatra anankiray rehefa fony nampianatra anay mahakasika ny fiangonana izy tato amin'ny campus dia sarin'i Jesosy manasa ny tongotr'ilay mpianatra. Hosodoko zany izy io ary nalaza ilay hosodoko tany amin'ny taonjato fa 17 tany angambany izay ka tsy diso ny fitadidiko. Dia ilay hosodoko maneho an'ilay tongotry ny mpianatra mijanona ao anatin'ilay koveta fanasan-tongotra ary Jesosy miondrika manome lamosina an'ilay sary fa ao anatin'ilay rano izay anasana ny tongotr'ilay mpianatra no ahitana ny tavan'i Jesosy. Izay endrika maneho ny fanetretena nananan'i Jesosy. Fanetretena izay voalaza ny leson'androany mahakasika ny hoe na dia nananany ary ny endrika mazanaky ny mpanjaka sy ny ambondrindra anazy dia nataony iny zany? Nataony zavatra tsinitsiny zany ary nilaozany dia lasa nidina izy nanino? Nidina tetỳ tany naka ny endrika izy? Ny endrika olombelona. Zany koa no anisan'ireo toetra tian'i Jesosy ho hita ao amintsika. Tianao ve ny handray an'izany? Irianao ve no diovin'i Jesosy? Farany dia ilay hoe odi-maso. Odi-maso. Jaona toko 4:4. Ilay fanafody fahatelo farany no jerentsika eto. Ilay odi-maso. Inona no ilayntsika an'izany odi-maso io zany? Zao voalaza ao anatin'ity toko sy andiny ity, Jaona toko 4:4. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay ranoray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsay anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko anareo. Inona ary zany ity odi-maso izay atolotr'i Jesosy Kristy ho antsika ity? Tantara kely anankiray tena nisy teo amin'ny fiainako izy ity. Tany ho any amin'ny taona 2014 tany dia nandritra ny 3 andro dia nisy aretina nahazo an'ny masoko izay. Tsy haiko mihitsy ilay izy fa tsy vonina mihitsy aloha ny andeha ho any amin'ny hopitaly. Na dia nefa nieritreritra ihany zany hoe fotoana angamba nyty hoe tena mety androany angamba mivoanao solomaso raha azoko tsara. Ny andro voalohany dia nanomboka nangy didy be mihitsy ny masoko ilany. Nangy didy mafy. Ary manomboka milatsaka foana ny ranomasoko tamin'izay. Dia ny andalana sady mandeha no manontany hoe inona ary tsy mahazo anaty. Dia misy fotoana ilay izy lefilefy kely. Misy fotoana ilay izy miverina indray dia eritrereto eo anatin'ny iray andro ianao ohatrany hoe mikosika maso foana dia mitomany foana. Tsy hoe mitomany malahelo zany fa latsaka foana ny ranomasonao. Dia hoy izy za hoe zavatra mety pahazo an'ny rehetra angamba nyty fa andeha mba ho alonako fotsiny masoko na sasako tsara na. Dia nisy fotoana mba nandeha nakany amin'ny farmasia koa dia nividy ihany dia hoy izy ty misy zavatra ahafahanao mandio maso fotsiny ozy izy. Dia eny ary anao nalaiko ilay fanafody dia noentiko tany an-trano dia nidioviko ny masoko. Andro faharoa mbola nitohy foana ilay izy tena nangididy foana ary tsapako fa tsy eto amin'ny masoko ilany intsony fa lasa mifindra ty amin'ny ilany ilay izy. Zany hoe ny ato zany no tena mbola tsapako hoe mangididy fa ny ilany manombonomboka. Ny andro fahatelo amin'izay dia tena tsy ahako tsony satria eny amin'ny lalana moa ny fiainana ka tsy afaka anao tsinotsinona ny aretin'ny maso ianao, tsy afaka ikipy ianao andeha ny andalana. Dia ny Antso ny Josué tamin'izay dia hoy izy tsovy aingana hoy izy dokotera anankiray fantatritsika tsara angamba mahay momba ny maso. Fantatritsika malagasy izy
misaotra anazy manokana satria tamin'izay dia tamin'ny alalan'ny telefona no nitenenany anao hoe zao ny zavatra tokony ataonao dia niantso anazy aloha miaraba anao dokotera dia salama hozy izy dia izy zao rady ano aty dia inona ny olanao dia zaho anaiky mba raha sitraka ao dia hijeranao anatin'ny biraonao mba ana fa misy zavatra mahazo amasoko ako tsy haiko le izy ka sendrahona ao amin'ny birao anao tamin'izany vao nisokatra mihitsy ny sal dia ozy izy tsy ao zao ozy izy fa tsy miasa fa lazao aminazy zavatra tena mahazo anao dia distance fotsiny zany no tenenako anazy mangididy be ao masoko ray dia sady menamena no milatsaka foana ny raha masoko dia ozy izy tapeno ozy izy zay zany ny tenenany anahy tapeno ary ozy izy ilay masonao fa za rapitsy vao tonga any amin'ny kabinet dia any na mandalo amin'ny hôpitaly dia zay avo afaka mijery anao ozy izy za hoe ahoana koa rao zany hoe tapeno ny masonao zany za zany dia tsy zany efa ngamba fatany hoe ety andalana nge za ty miantso anazy dia ozy izy tapeno dia rehefa nandeha ny fotoana tonga ny andro fahatelo tena tsy zakako tsony le izy fa dia nefiko teny izy roa mihitsy no lasa menamena be sady nangididy be no milatsaka foana ny rahamasoko efa mila tsy ahita tamin'ny 7 alina tamin'izay tadidiko tsara mihitsy no nieritreritra hoe hiantso any dokotera zany dia ozy izy tsy azoko atao tsony ozy izy mandeha makany amin'ny kabinet zany hoe nrateko zany le rendez-vous niaraka taminy fa zao ozy izy ny ataonao andana makao amin'ny vadiko ao à Saint-Julien dia vadiny dokotera Antso ngamba mahafantatra anazy tsara tsika madame Sabine zay ny anakany dia tonga tao à Saint-Julien efa tsy hitako tsony zay atao inona tia ho jamba ngamba ny androany dia tonga tao dia ozy izy ianao le rado za indrindra le izy dia faly mahafantatra dia fantatra tsara nareo ozy izy tamin'izany moa zay misy maromaro miaraka dia fantatra tsara nareo ozy izy dia misaotra anao inona mahazo anse dia nijereny fotsiny ohatr'izao dia vao nijereny ohatr'izao dia lasa izy nivadika tany ambadiky ny comptoir tany nanoratra taratasy mpanafody dia vita izy dia mena ana le izy ndany mijeren'ity fanafody ty ozy izy ianao dia vita dia zahako gaga be fa maninona no tsy nijerenao akory tsy niconsultenao akory nefa dia zao dia menao taratasy mpanafody dia ndany ianao mijeren'io fanafody io dia ataovy amin'izao sy ataovy an'izao dia nino an'izay dia nalaiko le izy dia andro alina tsy maintsy nitady pharmacie de garde tamin'izay tadidiko tsara mihitsy teria Valérie any nandeha teny vao nahita pharmacie de garde dia vao nahazo an'le izy nahita an'le izy dia nampiasa teny eo ihany le izy dia to dia niafana ilay arety maso nahazo anahy tamin'izay raha tsika mahafantatra ngamba le aretina conjonctivite nahazo anahy tamin'izay ary tsy nety mihitsy ilay fanafody novidiko voalohany fa ilay niteneniny izay vao nety taminahy dia zay zany ny zavatra nomeny ary tena sitrana satria traitement teo amin'ny 3 andro teo angamba dia niala tanteraka mihitsy dia faly be mihitsy satria tamin'izay tsy nieritreritra tsy hanao solomaso zany sady tsy manao solomaso zany fa sitrana fa dia misaotra anao za Jesosy zay zany le izy ireo masontsika ireo rehefa tsy mahita na jamba na misy zavatra mahazo azy zay mahatonga an'le hoe tandremana tsara ohatry ny anak'Andriamaso dia sahirana sika mety tsy mahita isika fa ny voalaza eto mahakasika an'ity odi-maso zay atolo Jesosy Kristy dia inona le izy fanahy masina ny fanahy masina no ilay odi-maso iriny Jesosy mba ho azontsika ahoana no ilayntsika ny fanahy masina tsotra ny valiny be da be ny zavatra miseho sy hitantsika amin'izao vanim-potoana izao na fampianarana izany na torohevitra izany na momba ny asa izany na ny fivavahana izany dia be da be tsy azontsika pesipesenina mihitsy ny isany dia rehefa tsy mandray an'ity fanahy masina zay fanafody atolo Jesosy ity isika dia lasa mandray be farakitany fotsiny ny zavatra izay miseho be da be ny zavatra mety misarika ny saintsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa Jesosy eto dia manasa antsika mba handray ny fanahy masina ary isan'andro izy io dia ilayntsika angatahana aminy satria izay ihany
no antokana afahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fanahy masina. Efa niraisinao ve ny fanahy masina? Sa misy fotoana ianao mandeha amin'ny fieritreretanao fotsiny na hoe zao ny everako azy, ohatry ny lesona ny anarantsika androany. Ilayntsika ny fanahy masina satria izy no manavaka. Zao ny voalaza ny lesona antsika ao amin'ny fizarana alatsinainy eo izy ity angamba angatsy diso aho. Zay no amaranako azy. Zao ny voalaza. Angantao ny fanahy masina ampiseho aminao ireo lafiny izay tsy mbola mahafaty anao tanteraka. Inona ny tiany fanahy masina hafonao mba hahatonga anao ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Efa napetraka teo amin'ny fiainanao ve zany fanontaniana zany? Efa noraisinao ve? Efa maty ve ianao? Izao voalaza ny lesona tao amin'ny fizarana alakamisy tao hoe tsy hoe miaino fotsiny fanahy masina no endrasana amintsika na mangataka ny fanahy masina, fa indraindray koa izy dia miandry valiny amintsika. Izany hoe ny azotsika amin'ny fanahy masina zany dia ny miandry fa izao koa nefany mila ny valiny avy aty amintsika izy. Efa namaly azy ve ianao? Efa nampangina ny feo rehetrarehetra tao am-ponao ve ianao, tao amin'ny fisainanao, fa ny feo avy amin'Andriamanitra no raisinao? Zay zany ny fanontaniana. Rehefa tsy maty tanteraka ny izao eo amin'ny lafim-piainantsika sasany dia ampadalovon'Andriamanitra ao anatin'ny memy isika hisarihana ny saintsika, kanefa tsy manampy atsika hiatrika ny fahotantsika fotsiny ny fahoriana mandroa atsika, fa manome tompo maso antsika kosa momba ny nanoloran'i Jesosy ny tenany ho atsika. Efa niakanjonao ve le fitafiana fotsy mpahamarinana nomeny Jesosy anao? Efa nanaiko ho amboarin'i Jesosy ve ianao? Ary efa manaiky ho tarihany fanahy masina ve ianao androany? Fa zay le fanafodian'Andriamanitra ao atolotra anao. Ny faniriako amin'ity an'ity ry hava-malala dia izao, isika tsirairay avy reto mba olo ny fanapa-kevitra ka napa-kevitra andray andreo fanafody izay atolotra Jesosy atsika ireo. Ka zay no ho tonga amin'ilay lohateny izay hoe mety antso fanairana farany ho atsika izany, mba handraisantsika azy, mba tsy ho very ireo fanafody na ho adino ireo fanafody atolotra Jesosy ireo, fa mba ho raisintsika ka ho entintsika hanasitranana atsika ary hovimbintsika mandritra ny fotoana izay iainantsika amin'ny fotoana rehetra. Ny tompany ombantsika sy tahantsika ka ho tanteraka amintsika izany teny fikasana izany. Amen. Misaotra ny lolona rado sika amin'izay teny na mitondra an'Andriamanitra zay ingeny antsika mba handray an'izany fanafody mahasitrana mahavelona izay omeny Jesosy atsika izany. Raha mbola velonao dia raha mbola velona ny hira ho ataontsika manaraka. Raha mbola velona dia ataontsika ampy atsika ny fanafody izay omen'Andriamanitra atsika. Ka ninona ny aretina, izay hoe ninona ny aretina izay mahazo atsika dia tsy maintsy ho sitrana isika satria izy ny dokotera mpanome fanafody atsika tsirairay. Hiara hitsangantsika anao izany hira izany raha mbola velonao. Ambola velona
Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io tamin'ity maraina ity dia velom-pisaorana anao ny fonay satria na dia fantatray aho fa salama izay indraindray dia mieritreritra ny tenanay ho tomady ary salama. Misaotra satria mbola nomenao an'ireo fanefitra na fanafody izay mba hatonga anay ho zanakao ary tsy ny eto an-tany ihany fa ho amin'ny mandrakizay handovan'ny lanitra izay homanina ho anay. Mamelany tsy famendrehanay raha ohatra ka nisy eloka na nisy fotoana mety hadinonay mihitsy na verinay ny fitafiana izay natafinao anay. Ankehitriny manolotra ny tananay ho anao izay mba ho atafinao anay indray izany. Ary ity izay Tompo manolo tena manaiky mba ho diovinao ary ho amasinao. Dia tsy mora ny miatrika an'izany fa mila mandrakariva izay Jesosy ny fitarihan'ny fanahinao ka aza esorinao aminay izany mandram-piverenanao eny amin'irao lanitra. Ka na inona fitsapana mety mahazo anay, na inona fisedrana mahazo anay dia hifikitra aminao mandrakariva izay. Dia misy manateny izay fa mihaino ny vavaka ianao ary mamaly izany araka ny sitraponao. Saotra Jesosy io. Amen. Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, eny ihany koa amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary izany indrindra no hitafitsika ny Kristy isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Raiso ny tsodrano. Koa amin'izany ry rahalahy malalako, ry ranabavy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina amin'ny Tompo. Mandehana ny fiadanana. Amen.
dia mirary dia mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra. Tsy ny maraina ihany ny sabata fa mbola mitony sabatantsika mandrapatapitry ny masoandro, izany hoe manaja ny sabata fonasantsika mandrapatapitry ny masoandro. Misy ve ny filazana ho an'ny fiangonana? Faly miarabantsika rehetra hatrany mahay zavatra Andriamanitra. Be dia be ny sakatsakana andro amin'ny maraina hitantsika angamba. Raha ny tenako manokana vao mifoha eo am-piomanana dia sepitra. Za moa mbola fantatrareo fa mbola manoko 6